La 4G Batelma vous présente Nivava. Du 7 au 30 juin, Les remises explosent sur tous nos rayons. Batimax, la qualité au meilleur prix. Panulchanao ni Fampalalambavao. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit Manulchanao ni Vavao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Panulchanao ni Fampalalambavao. Volavolaina ny volana jolay izao ny plan national de décentralisation émergente araky ny nambarany premier ministre Tsay Christian Androany nandritra ny fifanatrehan'ny gouvernemanta sy ny solombavambahoaka izay notontosaina tamin'ny alalan'ny visioconférence. Ankoatra izay teboka maro no tsindrin'ireo solombavambahoaka tokony hojerena ny fandaovana ny karaman'ireo orinasa misana amin'ny fanamboaran-dalana, ny lafy ny fandriam-pahalemana sy ny maro hafa. Tsy afaka manao vaksiny ireo olona efa voan'ny coronavirus ary mampiseho fahasetorana raha tsy afaka 3 volana aorian'izay. Afaka manao vaksiny kosa ireo olona salama tsara amin'ny andron'ny vaksiny na manana aretina mitaizana na tsy. Vitsy ny tokantrano malagasy manana toeram-pivoahana ara-dalàna. Mbola saika mangery ankalamanjana avokoa ny 700 mponina araky ny fanadihadiana natao farany. Tavitra anatin'ny ezaka iarahana amin'ny UNICEF anafanana izany hatramin'ny taona 2024 ny latriny Sato misy Zavaloarivo izay aparitaka amin'ny faritra Atsinanana sy Vatovavy fitovinany. Mirongatra ary mahenika faritra maro ny asan-dahalo sy ny tsy fandriam-pahalemana eto amintsika. Vao tsy ela akory ny fiafaran'ny herinandro teo, olona 4 no naratra vokatry ny asan-dahalo tao amin'ny VRB Port Berger ary naharitra ora 2 ny fifanandrinana teo amin'ny dahalo sy ny mpitandro filaminana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena any Frantsa, niaran'ny herisetra nandritra ny fitsidihana nataon'ny tany de Rome androany filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron. Misy saroa no voasambotra nandritra izany raha nitatiky ny tompon'andraikitry ny filaminana any antoerana. Ary avetrana ary ny andindininy mahakasika ireo. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manazanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia tontolon'ny vaksiny avy hatrany dia tsy afaka manao vaksiny ireo olona efa voan'ny coronavirus ary mampiseho fahaseporana raha tsy afaka 3 volana. Aorinany zay afaka manao vaksiny kosa ireo olona salama tsara amin'ny andron'ny vaksiny na manana aretina mitaiza izany na tsy. Michela Narjo. Zara roa mazava tsara ny sokajin'olona tsy mahazo manao vaksiny iarovana amin'ny Covid-19 raha ny fanazavana. Ankoatry ny hoe efa voan'ny coronavirus forme grave na tsy, fepetra iray takiana ihany koa no hoe salama tsara ve ilay olona amin'ny andro anapahany-hevitra fa hanaovana ny vaksiny. Olona rehetra dia afaka manao vaksiny voalohany indrindra aloha raha ohatra ka salama tsara izy amin'ilay andro hanaovany vaksiny iny. Ao anatin'izay zany hoe tsy mikohaka izy, tsisy fanaviana, tsisy an'ireo atao syndrome grippal zany hoe ireo aretina izay mety mifandrandraika amin'ny grippe. Ao anatin'izany ohatra ilay hoe mangorangorana ny vantaolana, misy fotoana koa ohatra hoe mararirary ny tele olona izay tratran'ny coronavirus ka nanao an'ilay atao hoe forme grave tao anatin'ny 3 volana farany dia ireo olona dia tsy tokony hanao vaksiny aloha fa miandry 3 volana. Ny olona zany en dehors n'ireo zavatra niresahan'ireo zany dia afaka manao vaksiny izy na olona taizana aretina ary izy ohatra ao anatin'izany misy tositra, misy diabeta, mety misy goty ireo aretina maro samihafa. Ny vaksiny sokajiana hoe féminine ny fahenoana marary eo amin'ny faritra voatsindrona. Mety isy ihany koa raha ny fanazavana ny fisian'ny fanaviana na ny fiakaran'ny hafanana kely. Tsy ireo olona rehetra nefa no mety hampiseho izany. Misy ny torohevitry ny mpitsabony amin'ny tokony ataon'ny olona iray rehefa vita vaksiny izy. Aorian'ilay vaksiny angamba ny tena tsara marihana. Tsy tokony hanao reraka be zany ilay olona mazava ho azy aoriana fanaovana ilay vaksiny. Zany hoe fampiasam-batana tena mafy loatra zany dia tokony hajanona aloha ny androtriny sy ny ampitson'iny. Ny resaka hoe sakafo matetika manontany foana olona inona ny tokony fadiana
tsy dia tena hoe misy sakafo natao fadiana loatra. Ngambany raha ohatra kosany raha hoe resaka alkôla ohatra, ngambany tsy olona misotro alkôla ny andeha hanao vaksiny na hoe hisotro alkôla ao aoriana fanaovana vaksiny fa mba tsahatra kely ngambany iny. Ratsahivina isan'ny mampiavaka ireo olona efa voan'ny coronavirus ka nampiseho forme grave amin'ity fanaovana vaksiny ity ihany koa ny hoe daoza iray ihany amin'ny vaksiny 3 volana ao aoriana hamparary azy no atao aminy. Raha ny fantatra, any amin'ny tapaky ny volana Jona any no lany daty ireo vaksiny ampiasain'ireo ary miandry indray ny fahatongavany vagy manaraka. Lalana sy dingana lehibe hirosona amin'ny fanokafana ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ao Anosibe ny fanaovana vaksiny. Hoy ny ben'ny tanàna Antoerana izay nanentana ny rehetra ihany koa hiroso amin'ny fanatanterahana izany Gaëtan Andretsilavo. Misy 7,790 ny olona efa nahavita vaksiny faobe, ahitana ireo feno 20 taona no miakatra irovana ny valanaretina COVID-19 ao Anosibe, nanomboka ny zoma lasa teo hatramin'ny androany. Ilaina ny fanaovana vaksiny hoy ny ministry ny fahasalamam-bahoaka izay nidina ifotony tany Antoerana, indrindra ireo mpisehatra amin'ny fizahan-tany. Antony, efa maro ireo mpisehatra amin'ny fizahan-tany any ivelany manao vaksiny. Tsy olo jiaby atao vaksiny ary tsy antery atao vaksiny fa sitrapontsika. Kanefa tsika raha mahita le ekonomitsika, anjarantsika mieritreritra agnanotsika sa tsy agnano amin'izay resaka tourisme zay. Fa tena tsara dia ireo izay mpisehatra ampizahan-tany, ireo olo mikasikasiko amin'olo marobe, mpitondra tikitiky reny, bajajy, mpitondra lakana jiaby, pirogue reny, ireo mitondra vazaha jiaby reny zany, dia tsara mpagnano hotely mandray ilay vazaha reny, dia tsara zany vita vaksiny. Efa nisy trano fandraisam-bahiny iray ao Anosibe nampanao vaksiny ny mpiasa rehetra ao aminy no ny amarony ireo vahiny manao famandria-toerana sahady. Ary zahay eo fa miandrandra zay baka vao vaccin ty fa mandiniky afaka donc 2 semaines 3 semaines avy touriste amitsika eto fa tsy hijaly eky atsika na le guide na mpiasan'ny l'hôtel ankamaroany zay tsy hijaly eky atsika amin'ny resaka fivelomana. Nisaotra sy nakasitraka ny fitondram-panjakana ny ben'ny tanàna amin'ny fitonjovana sy ny fanampiana manokana natao Anosibe, indrindra ny fanaovana vaksiny izay lalana sy dingana lehibe hirosoana amin'ny fanokafana ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ao Antoerana. Mpivahiny havy mba tsisy tahotra satria efa voaharo zany atsika, matoky izy fa tsy hovoany aretina ka miandrandra ny fisokafany aéroportsika atsika zay matoka atsika marobe dia vono hagnano ny vaksiny mba afahantsika miverina amin'ny fiainatsika andavanandro. Mitohy hatrany araka izany ny fanaovana vaksiny faobe ho an'ny olona feno 20 taona no miakatra amin'ireo toerana natokana ho an'izany ao Anosibe. Isan'izany ny amin'ny hôpitaly be, ny gymnase ary ireo CSB rehetra afaka anaovana izany. Ny fanaovana vaksiny izay ifarana ny 17 Jona ho avy izao ny andiany voalohany. Raha nitatitra nivoaka tamin'ity androany ity 9 tranga vaovao eto Madagasikara miampy 10 ireo lavon'ny valanaretina coronavirus raha toka 12 ny sitrana soamantsara. Olona miisa 10 no fantatra fanambony ainy vokatry ny valanaretina COVID-19 manerina nosy ny andro ny omaly fa 7 ny volana Jona taona 2024 araka ny antotanisana avoaka ny ministeri ny fahasalamam-bahoaka androany. Ny ampy 12 ireo sitrana soamantsara raha toka 12 ireo tranga vaovao manerina nosy voaray tamin'ireo fitilina miisa 7 sy 500 zay ny totosaina. Ho an'ireo tranga vaovao ireo 5 eto anivony faritra Analamanga, ray Andiana, 3 any Vakinakaratra, 2 Atsimo Andrefana ary ray any amin'ny faritra Melaky. Atreto miisa 12 ambizato ireo anatin'ny tranga fahasarotana eriky Madagasikara. Raha toaka raika amin'ny 70 sy 700 ireo efa namony ainy teto Madagasikara hatramin'ny diran'ity valanaretina ity teto amintsika. Mitondra takaitra amin'ny fahasalamana ary manafaingana ny fivoaran'ny toe-batana ho diabetika ny valanaretina COVID-19 raha nambara ministry ny fahasalamam-bahoaka tamin'ity androany ity. Manoloana izany zava-dehibe ny fanajana ireo fepetra sakana rehetra fa Abraham Randriamanana.
Miaina ankehitriny ny salanisan'ireo marary ny valana aretina Covid-19 eto Madagasikara raha nambara ny ministry ny fahasalamam-bahoaka. Ankilan'izay, ny tombony isan'ireo marary ny Covid manana toe-batana diabetika. Maro ireo fiovana teraky ny valana aretina amin'ny toe-pahasalaman'ny marary vokatry ny Covid-19 raha ny fanazavana. Lasa mitombo zany ny isan'ny diabetika. Azony ity coronavirus ity izay tsy diabetika izy fa lasa diabetika izy satria misy sela ao amin'ny sarakaty ngamba fiteniny pancréas izay etsiketsehan'io coronavirus io dia mahatonga le olona lasa ho diabetika. Aza adino fa misy koa le Covid long ary tsara ngamba tenenana an'izay sany ankehitriny izay ireo olona izay azon'ny Covid reny dia mety hitondra takaitra zany. Ary reny takaitra reny miseho amin'ny isan-karazany mihitsy zany ankehitriny. Mety mahazo ny fo, mety tonga hatrany amin'ny hoe amin'ny teny frantsay dia hoe insuffisance cardiaque. Mety hitondra amin'ny aretina maro samihafa satria ny lalan-drà madinika kely rehetra zany no ny tena andehanan'ilay coronavirus ary mitondra takaitra. 4 isanjaton'ireo lavan'ny valana aretina eto Madagasikara hatreto no mihoatra ny 17 taona raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Manoloan'io, mitohy ny fanentanana amin'ny fanarahana ireo fepetra-sakana hisorohana ny fipaharian'ny valana aretina, eo ihany koa ny fanatanterahana ny fanaovam-baksiny. Izay mieritreritra araka ny sitrapony ka tena vaksiny dia tsara zany ireo 17 taona miakatra no ataontsika vaksiny. Aza zany hoe tonga eto amintsika ity ireo zany ilay anaovan'ny olona ilay dose voalohany. Ny dose faharoa dia efa an-dalana antsika ampikarakara azy. Ka ataoko fa ireo izay rehetra mahazo an'ity dose voalohany ity rehefa tonga ilay dose faharoa dia ireo ndray zany prioritaire dia miantona izay anao dose voalohany. Ankoatra izay, nanolotra concentrateur d'oxygène miisa 200 ho an'ireo toeram-pitsaboana manerana ny nosy androany teo anivon'ny UNICEF. Voakasika ny valana aretina toy ny firenen-kafa i Madagasikara. Amin'ny mahanosy azy, sarotra ny fahatongavan'ireo fitaovana fitsaboana teto an-toerana nandritra izany, noho izany indrindra. Ao anatin'ny fanampiana ny Madagasikara, amin'ny ezaka izay ataony amin'ny fiatrehana ny valana aretina, dia nanolotra ireto concentrateur d'oxygène ireto ny UNICEF. Tanjona amin'izany ny fampitaovana ho an'ireo toeram-pitsaboana. Arak'izany, ho tsinjaraina manerana ny nosy ary hanampy amin'ny fitsaboana eny anivon'ireo tobim-pahasalamana ny fisian'ireto fitaovana vaovao ireto raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Lafim-baovao hafa kosa indray dia volavolaina ny volana Jolay izao ny plan national de décentralisation émergente araka ny nambaran'ny premier ministre Tsay Christian tamin'ity androany ity nandritra ny fifanatrian'ny gouvernemanta sy ny solombavamboaka izay nitotsaina tamin'ny alalan'ny visioconférence miantarandriana io. Nosanterina nanomboka androany ny fifanatrian'ny gouvernemanta sy ny solombavambahoaka. Voalohany nanao ny tatitry ny asa vitany Premier Ministra lehibe ny gouvernemanta, ny lafiny sosialy, fahasalamana sy ny maro hafa ny totsaina tamin'izany. Teo amin'ny toe-karena, ezahana ho tazomina 4.3 ny sonom-bidim-piainana amin'ity taona 2024 ity, araka ny nambarany. Amin'izao fotoana izao, 4.3 ny fiakaran'ny ari-karena, raha toka ny 5.1 izany ny taon-dasa. Maro ny asa mbola ho atao raha ny fanazavana. Nateo aza ny fiantraikan'ny valana aretina. Tsy nasakana ny fanatanterahana ireo fandarana asa-panjakana, na mpiandraketana azy ny fitrambatsakana izany. Ka toy izao ny vokatra azo roso amin'ny seritra ny asa vaventy. Lalana manodidina ny 370 kilometatra no voakasika ny fikojakojana, fanarenana na fanorenana mba ho azo ampiasaina maneran'ny distrikta rehetra eto Madagasikara, toa ny Antananarivo renivohitra, Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Avaradrano, Ambohidratrimo sy ny sisa. Mandroso fanarenana ny RN44 mampitohy any Marvay sy Vodialy ary efa manakaiky ny 700 ny fandrosoan'ny asa. Vita ny tetezan'ny Manangazipo eo amin'ny route nationale numéro 3 mampitohy any Vodiala sy Andilamena. Mandroso ny fanarenan'ny RN5A mampitohy ny Andolobe sy Voemary izay mirefy 710 kilometatra ka efa mananika ny 440 isanjato ny asa vita.
Teboka maro ankila no tokony atao laharam-pahamehana araka ny nambaran'ireo solombavambahoaka. Isan'ny nangatan'ireo solombavambahoaka fanazavana sy fepetra raisina ihany koa ny mikasika ny fitakian'ireo orinasa misehatra amin'ny fanamboaran-dalana ka tsy mbola nisitraka ny volan'izy ireo. Tahaka izao ny navalin'ny Praiministra mikasika izay. Manao roatra mamaly isika makasika an'izay ayay amin'ny hoe ahoana moa ny fanefana n'ireny asa izay vita reny. Roa no azoko anambarana makasika an'izay. Voalohany aloha dia mety misy tokoa ny ataoko hoe ny tsy fandaminana eo amin'ny ministera tsirairay sy reny tompony orinasa reny fa ny tena marina ihany koa satria ny zavatra misy betsaka loatra ihany koa ny goragora ny tandrevaka amin'ny fanatanterahana an'ireny asa maro tsy maintsy sy nakana fepetra izy reny tsy afaka ho iraitsikobakomba mihitsy amin'ny zava-misy indrindra ny amin'ny hoe misy tsena mbaro-panjakana tsy tanterana na ataoko hoe tanteraka amin'ny ampahany kely fotsiny ireny zavatra reny. Tiako ambara amintsika dia zao miady ataotsika mitsotra, miady ataotsika mikolikoly dia mila ezaka iombonatsika. Etsakilan'izay maro ny tanjona mbola hotratrarina eo amin'ny lafiny toe-karena raha ny fanazavana. Tamin'ny taona 2020 amin'ny alalan'ny antsointsika hoe anjara hetra indrindra eo amin'ny fitsinjovana an'ireo mpandohetra izay ao amin'ny secteur informel izay amporosina hatrany hatrany hitondra ny anjara birikiny eo amin'ny fiainam-pirenena. Noho ny fahamiana ara-pahasalamana tamin'ny alalan'ny visioconférence no nanatotosana ny fifanatrehan'ny gouvernemanta sy ny solombavambahoaka androany. Fanamariana maro no nenton'ireo solombavambahoaka nandritra ny fifanatrehan'izy ireo sy ny minisitra miisa telo dia ministra ny fanabeazam-pirenena, ny ministra ny fampianarana teknika sy fampifanana arak'asa ary ministra ny fiarovam-pirenena tamin'ity androany dimiany tarandriana io. Samy arahany aiko hoe ilaina ny fanavaozana ny lalàna momba ny firenena malagasy nefa ny arahany aiko ihany koa fa zava-dehibe loatra ny votoatin-kevitra ka tsara raha lalinina kokoa maka fotoana maka saina ary tsara indrindrandrindra raha afaka mifanatrika amin'ny anapahana ny kasika izy io. No teneny maro ihany koa hoe tokony misy fampahafantarana sy fakakevitra lehibe misokatra be ao anatin'ny famolavolana ny tolo-dalàna. Tsy hoe famolavolana anazy moa izany fa fandalinana sy fandiniana azy. Izany hoe karazana campagne de sensibilisation akana hevitra sy hifampidiniana amin'ireo firaisamonim-pirenena ohatra amin'ireo hery velona rehetrarehetra eto anivon'ny firenena ka sady manamafy izany fanapahan-kevitry ny Bomera tamin'ny asa izay notontosainay no mbola mamerina ihany koa hoe ilaina dia ilaina ny fanavaozana nyity lalàna ty ka ny tolo-dalàna efa tototry ny namana eto. Ampahany fanamariana nataon'ireo solombavambahoaka ireo androany nandritra ny fifanatreana tamin'ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta, ny teo anivon'ny ministra ny fanabeazam-pirenena, ministra ny fampianarana teknika sy ny fampifanana arak'asa ary ny ministra ny fiarovam-pirenena. Lafiny fampianarana fepetra maro no raisina manoloana ny toetra raha misy ankehitriny hoy ny ministra ny fanabeazam-pirenena androany. Anisan'ny fanovana dia ny atao hoe réforme pédagogique sy curriculaire izay efa nirosona nandritra ny taona maro ary tsy maintsy rosona satria ilaina ny fanovana ny rafy mpibeazana sy mpanabeazana ao anatin'izany tontolo izany. Fanan'izany recrutement mpabe-maso izany nisy moa izany critère napetraka fa ny fametrahana an'ireo isa dia natao arakaraky n'ireo maître fram mbola tsy recruté tao atoerana. Raha ohatra ka anatin'ny district anankiray misy 10 mpampianatra mbola tsy recruté ao ka ao anatin'ny anankiray misy 100 dia mazava ho azy ato amin'ilay district misy 10 no natao bebe kokoa na hoe au prorata
an'ireo mpampianatra izay mbola tsy recruté zany a no nanaovana an'ireo fametrahana an'ireo isa an'ireo mpampianatra frama izay recrutenareo. Etsekilan'izay fepetra maro no raisina eo amin'ny lafiny fampandriana fahalemana araka ny nambaran'ny minisitra tompon'andraikitra nandritra ny fanatotosan'ny tatitra. Itoy ato anatin'ny andro maro ny tatitra tahaka izao ifandimiasan'ny fifanatrehan'ny minisitra samihafa amin'ireo solombavambahoaka. Ezahana odiniana mandritra ny fotoam-pivoriana eny anivon'ny anteny miram-pirenena ankehitriny ny volavolan-dalàna mahakasika ny fandovanana antsipiriny izay zay entin'ny Yves Richard. Fahavalo any aorian'ny zanaky ny ray tampo amin'ny ray aman-dreny niteraka ny filaran'ny vady vita soratra eo amin'ny sehatry ny fandovana araka ny 9/20 ny lalàna 8/20 ny taona 8/700. Maro ny olona naterak'izay eny anivon'ny fiarahamonina ka antony nandrosoana ny volavolan-dalàna mahakasika ny fandovana. Teo zany no tsy nety amin'ny fiarahamonina sy amin'ny eritreritra ny tena amin'ny mahasolombavambahoaka ary indrindraindrindra ny zavatra mitranga eny amin'ny fiarahamonina raha hitanareo ny adilova zao tena mandeha dia mandeha satria maninona ny adilova satria tsy ny sasarany le izy andadatohany singaza ary be dia be ariny ny manao osika ka amiko raha misy mpivady niaraka niary ka raha misy ny fahalasan'ny anankiray dia ny anankiray zany efa mitazona an'ilay 50% fa ilay 50% ho an'le maty tokony ho an'ny zanany sy ny zafikeliny fa raha sanatria kosa tsy niteraka izy mivady tsy normal ve raha le olona niara-niary taminy no izaka an'izay fananan'izy mivady izay. Maika arak'izany ny fandinihana ny volavolan-dalàna araka ny fanazavany ny solombavambahoaka nandroso azy izahana ny andinihana ny volavolan-dalàna anatin'ny fotoam-pivorian'ny anteny miram-pirenena amin'izao fotoana izao. Isan'ny votoatin'ny fanitsiana ny fampiakarana ny vady vita soratra eo amin'ny laharana 7 anatin'ireo mpandova. Ny ao anatin'izay volavolan-dalàna izay efa mipetraka amin'ny gouvernement dia ny gouvernement no mamerina an'le izy ho atao ao anatin'ny ordre du jour ny anteny miram-pirenena dia ho isy ny travaux de commission isy ny fandamina an'izay lalàna izay ka ny fanovana anankiray nataoko zany tao anatin'izay zavatra dia natao ho laharana 7 ilay vady navelany izay olona maty izay zany hoe raha maty zany le ray mpianakaviana dia ny zanany aloha no mandovany ny 50% ka raha sanatria ka efa tsy eo koa ny zanany fa nanana zafikely izy dia ny zafikely no mandovana azy raha sanatria ka tsy manana zafikely tsy niteraka izy mivady dia ilay vady velona zany no mandova ao anatin'izay zavatra izay. Ny analavirana ny fomba fiteny hoe farahavana ny vady no antony nandrosoana ny volavolan-dalàna. Na mafisy ny solombavambahoaka hatrany ankilan'ny favady vita soratra ara-panjakana ny voakasika. Ny arena voapirofo fa ny ariana tao anatin'ny farambadian'ny rotonta ihany koa no voakasika raha ity volavolan-dalàna mahakasika ny fandovana ity. Metoy hatrany ny fitakinany karama 2 volana izay ataon'ireo mpandraraha anivon'ny université ny Fianaratsoa izay tsy mbola navoray an'izany hatramin'ny izao. Nakaton'izy ireo tanteraka ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ny École nationale d'informatique tamin'ity androany ity fanampanazavana. Nakatony université tanjarany ny examen-droany samisy niantony samanam-bolana ipiasa reny sahirana nandray baigana ipiasa université fa misoka ity raha tsy avy ny karamanay andrimatofoloa todika aminay anay satria zay tarainana izay sa niheno koa ny ona banao mana fa dia manjana koa andrimatofoloa fa haofana zay haingana mianarity ny volanay ny karamanay fa zao raha tonga ny karamanay mijanona ty tonga ty matasa andrimatofoloa hoavy zany fahiterenena na lasa mavisa ipirena koa zao sa misaina ny tagnona abiaby zao nefa zava-pahatsy eto amin'ny tany Madagasikara mitodika aminay anay fa haofara zay haingana niaranampaka université eto amin'ny Fianaratsoa mino azy matofoloa fa tsy maintsy vainao miarina any ty zay satria hoa dia manambady mazalaka manakiray koa fantasainao fa olo-kendry. Mitombo ny loza mitranga amin'ny fitaterana an-dranomasina tato ato araka ny taremarika izay navoaka ny APMF hatranga faran'ny sabotsy teo izay namonjana ny olona 3 ary olona 3 hafa tsy mbola hita hatramin'izao. Io ny saina.
olona telo hatramin'ny androany no tsy hita popoka vokatry ny lozan-dranomasina nitranga 10 kilometatra ny ala ny Salary distrika ny Toliara faharoa ny sabotsy 5 jona lasa teo 20 no avitra saingy nisy naratra ary 3 hafa namony ainy raha ny zava-nisy lakana misy motera iray nitondra olona 2 sy mpiandraikitra 2 no niainga tao Solary Atsimo tamin'ny 9 ora sasany maraina vao niainga 10 kilometatra dia niseho ny loza noho ny fialan'ny hazo fanary na ny balancier sy ny tandrevaka nataon'ireo mpiandraikitra ny lakana. Fijery azy zany dia resaka surcharge zany ny olana dia le fialan'ilay balancier ary ihany koa zany ny andro somary ratsy zany ireo ataoko hoe tompon-dakana sy ny mpanamory zany no tompon'andraikitra amin'ny nampidirana n'ilay passager zany fa tany ny toerana tsisy birao ny PMF izay ataontsika hoe tokony manara-maso zany eo mpiaingana zany. Mbola mitoetra amin'ny androany ny fikarohan'ireo olona telo raha ny fampitam-baovao iray hatrany. Raha ny tatitra lozan-dranomasina miisa 10 no nitranga ny volana May lasa teo tamina faritra enina teto Madagasikara izay namoizana ain'olona telo sy olona 5 hafa tsy hita popoka. Ankoatra izay na voalaza fa mikatona ny sistany misy hatrany ireo miondrana antsokosoko ka ao Nosy Belleville no fiangana sy fitotian'izy ireo. Ao nivoan'ny Nosy Be zany ireo olona 23 izay nikasa hiala andeha Mayotte zany izay tratran'ny tafika an-dranomasina moa zany. Fa nisy ihany koa ny ataoko hoe sambo zany ikasa hiditra dia sambo anankiray zany zao mbola tany Nosy Be ihany koa io izay nisy Komoriana telo koa tao anatiny zany izay niditra tsokosoko dia nisy zareo avy mitafika an-dranomasina ihany koa moa zany no nahazo azy ireny. Dia farany zany nisy sambo anankiray izy io indray dia na Ville de Plaisance na le foentina fitsangatsangana dia saika nantona zany ny Nosy Be ka vao tany an-dranomasina izy dia efa hita ary dia nasaina niverina zany nivoaka ny faridranomasina malagasy. Io sambo indray zany dia avy any Afrique du Sud. Tsy ivona telo aveny ny velaran'ny faritra Antanety no faridranomasina izay eo ambany fiahin'i Madagasikara. Raha ny taremarika voaray hatrany manodidina ny sambo 2,000 isan-taona no miantsona amin'ireo seranan-tsambo eto Madagasikara raha toa ka 100 isan'andro ny sabo mandalo na miasa amin'ny faridranomasina. Tonga eto fotoanany dokavatra isika aorian'izay ataontsika mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana eo ihany koa ny tontolon'ny zava-mahadomelona rehefa avy eo ary. Papote à mini prix avec tes potes et ta famille. Avec Mouratim, toute la journée, tu as 60 minutes et ou 60 SMS et ou 60 mégas pour 1000 arias vers tes 3 numéros Friends and Family. Tape le dièse 322 étoile 26 dièse. Lame bic, marante, tsy mety aravesina, mateza. Bic, isan'andro. Azafady kely ange Feriza no manana kabony milamina izany io ny sasany ary tena mbola hafa koa le afaka misasa rehefa tonga ny fatim-bolana nefa ireo olona manana fahasembanana ara-batana ara-tsaina amin'ny fahitana amin'ny fiainoana ary ny ankamaroan'ny vehivavy malagasy na tanora na antitra dia tsy manana kabony mifanaraka amin'ny toe-batana akory toa miosina mihitsy aza ao ny tsy tafianatra tsy tafiasa fa na maimbo tsisy rano isasana na miandry alina vao mivoaka ao alatrano isasa. Oka izay ny fanoliana azy ireny fa olombelona toa asy anao ihany izy. Il existe un super pouvoir que nous avons tous. C'est le rire. Le rire nous aide au quotidien. Le rire nous donne la force de combattre l'adversité. On est tous égaux grâce au rire.
Le rire nous permet de voir le monde différemment. Alors oui, le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. La fête nationale brille de mille feux chez Batimax. Du 7 au 30 juin, Les remises explosent sur tous nos rayons. 5 à 70% dans nos magasins Andjar et Tsaralalan. Pour tout achat supérieur à 2 millions d'ariages, Une boîte de masques offerts. des goodies pour tout achat en ligne de plus de 300 000 ariages. Ce n'est pas tout. 10 bons d'achat de 800 000 ariages à gagner. Rendez-vous dans nos magasins et sur notre site web www.batimax-mada.com. Tirage le 1er juillet à 12h. Batimax, la qualité au meilleur prix. We love chocolate. Mety natapany faharoany vaovao isika. Natratra 4 sy iray alina isa ireo tavoahangy plastika voanginy nandritry ny hetsika fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana izay nikarakarain'ny Star tamin'ny alalan'ny kopa-kelatra ny sabotsy lasa teo misy laharanarjo. Nihoatry ny 10 ny isan'ireo mpandray anjara tamin'ny hetsika manokana ho an'ny tontolo iainana izay notontosain'ny Star nandritry ny tontolo andron'ny sabotsy 10 jona tsy nitsahatra ny fanesy ireo olona tonga teny amin'ireo toeram-panangonana valo nanaovana ny fanentanana nahasarika ny olon-drehetra na ny lehibe na ny kely ny fanateriny ireo tavoahangy plastika efa niasa atakalo fanomezana. Ireo mpandray anjara dia nitondra teo amin'ny tavoahangy manodidina ny 520 avy teo. Isaky ny mahatsiaro nareo hoe manana tavoahangy plastika dia atero aty satria ny zavatra fantatra dia hoe afaka avadiky ireny ho lasa koa azo ampiasaina imbetsaka dia tsy very any amin'ny natiora na ataontsika hoe any amin'ny tontolo iainana rehetra misy atsika any ilay izy tsy ho lasa fako. Izay moa zany ny zava-dehibe hoe tsy ho lasa fako dia ny andraikitra ao dia ny manala an'ireny fako ireny angonina ho avadika zavatra hafa azontsika verina ampiasaina. Dia manentana foana aoka ny fakotsika ho ateritsika any amin'ny toerana mendrika azy sy natokana ho an'izany. Tsy androany dia androantsika dia hiteny hoe tsisy plastika tsy eto ambonin'ny tany. Fa androany kosa tsika afaka manapa-kevitra hoe ho ateriko ny dia fantatra hoe makaiza iny rehefa avy eo. Manosika ny kopa-kelatra tetika asany volavolain'ny Star ho an'ny tontolo iainana hanamafy ny fampianarana ny vahoaka hiaro ny tontolo iainana ny akony ny hetsika tamin'ny sabotsy lasa teo raha ny fanazavana. Hotohizana ny hetsika fampandraisana anjara ny olon-drehetra toy izao ho fanamafisina ny fiarovana ny tontolo iainana. Vetsy kosa ny tokantrano malagasy manana toeram-pivoahana ara-dalàna. Mbola saika manao maloto eny ankalamanjana avokoa ny 700 isanjaton'ny mponina araka ny fanadidinana atao farany Everesha. Roa lavitrisa maneran-tany ny olona tsy manana toeram-pivoahana madio sy azo antoka. Saika mivoaka ankalamanjana avokoa ny 700 sy 100 tapitrisa amin'izy ireo araka ny antontanisa avy amin'ny masovo japoney eto amintsika. Tafiditra anatin'ny firenena mbola ahitana trangam-bony amin'izay Madagasikara ka tsy maintsy anaovana ezaka manokana. Mbola latsaky ny 500 isanjato ny mponina eto Madagasikara no manana an'izany gabone izay manaraka ny madio izay gabone ara-pahasalamana izay. Izany ndika hoe mbola lavidravitra ny ezakitsika. Raha hitantsika tamin'ny haino aman-jery dia na dia misy aran'ny olana araky ny rano any atsimo dia misy commune efa afaka ao anatin'izay fangerena ankalamanjana zany. Izany dia midika hoe tsy mijanona fotsiny amin'izao ny mpisehatra rehetra amin'ny resaka rano fanadiovana sy fidiovana ao anatin'izay fanatanterahana an'izay vina hoe Madagasikara madio. Manamafy ny fiaraha-miasa amin'ny fanatrarana ny fanambony tetika samy Madagasikara madio. Anafoanana ny fangerena ankalamanjana hatramin'ny taona 3 amby 2022 ny mpiara-miombonantoka
tafiditra anatin'izany ny UNICEF sy ny fanjakana japonais izay nanolotra latrina sato miisa 7,000 indrindra ho an'ny faritra atsimo atsinanana sy vadivavy fidivinany. La société Lixil vise à améliorer l'hygiène. Manatsara ny fomba fiaina sy ny fahasalaman'ny mponina maheriny izato tapitrisa maneran-tany ny orinasa Lixil hatramin'ny taona 2024. Tafiditra anatin'ny fiara-miasa amin'ny ankapobeny tapa-kevitra izy ireo fa latrina sato miisa 7,000 izay mitetina 2,4 USD na 7,90 tapitrisa ariary no omenan'ny Madagasikara. Tokantrano 2,4 indrindra ny amin'ny faritra atsimo atsinanana sy vadivavy fidivinany no tena hisitraka ny fampitaovana ho fanatsarana ny toeram-pivoahana. Anaovana ezaka manokana amin'ny fanentanana ny fikajiana ny fahadiovana ihany koa ny vehivavy anatin'ireo faritra roa voakasika. Antony hiara-ny fanilikiliana amin'ny endriny maro ny valo isan-jatony izy ireo, indrindra anatin'ny vadim-bolana. Ny 4,10 isan-jato tsy manana toeram-pivoahana sy fitaovana ara-dalàna. Androany no natolotra tamin'ny fomba ofisialy ministeran'ny rano ny fidiovana sy ny fanadiovana ny fitaovana vampiara miompinantoka. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tokony ho ara-dalàna ny taratasy fahazoan-dalana miditra ao anaty kooperativa ho an'ireo izay nitatitra entana ka hiova hitatitr'olona amin'izao fisokafan'ny lalana izao. Ireo no voalaza tao aorian'ny noty izay navoaka ny ATT fanadina. Efa miverina tsikelikely ireo mpandrarara-pitaterana an-tanety manaraka ny fepetra rehetra sy ny lamina petraka ho an'ireo izay nanao ny fitateran'entana ka hivadika hanao fitateran'ny olona. Taorian'ny noty navoaka ny ATT tokony ho ara-dalàna ny taratasy rehetra ho an'ireo mpitatitra vao miroso amin'izany sehatra izany ary mahazo alalana ihany koa. Ka raha natao iny fisokafana iny dia ireo izay ao anatin'ny fanaran-dalàna zay ihany no navela handray an'izay fisokafana zay, navela hiasa zany. Fa ny tsy ao anatin'ny ara-dalàna kosa dia nantsona hoe tongava nareo amin'izay ATT akaikinareo hiditra ao anatin'ny ara-dalàna. Melohana andraisan'ireo mpiatsehatra eo amin'ny fitaterana ny asany tokony miverina manao ivitoerana fitsarana fiarakodia na ny vizity teknika izay vao tafiditra ao anatin'ny fepetra takiana. Zany hoe mamerina indray mandeha alohan'ny seza, mamerina ny fitaratra, mamerina ny porte-bagazy dia mandeha manao vizity teknika eny amin'ny ivitoerana fitsarana fiarakodia. Nambarany tale jeneralin'ny ATT andraisana fepetra ireo mpamily na ny tompon'ny fiara tsy manara-dalàna mampitombo ny isan'ny mpandeha raha 4 ny isan'ny seza hipetrahan'ny mpandeha amin'ny fiara sprinter, 3 kosa ho an'ny fiara minibus. Ny fanarahan-dalàna no tena zava-dehibe na ho an'ireo mpitatitra na ho an'ireo mpandeha. Efa nisy ny fandraisana fepetra ho an'ireo fiara tsy manara-dalàna. Morongatra ary mahenika faritra maro ny asan-dahalo sy ny tsy fandriam-pahalemana eto amintsika. Vao tsy ela akory izay ny farany herinandro teo, olona 4 naratra vokatry ny asan-dahalo atao Port Berger ka atao Andretsilavo. Nitrangana fanafiana mitapiadina mahery vaika tao Amberiverybe commune ambanivohitra Tsiniangia Port Berger ny farany ny herinandro lasa teo. Olona 4 naratra vokatry ny daroka sy ny tifitra nataon'ireo dahalo. Lasan'ireo mpanafika ny tambarotra, ny vola sy ny maro hafa. Tonga tany atoerana ny mpitandro filaminana, raikitra ny fifandonana ary naritra adiny 2 raha ny loharano-baovao azo ny fifandonana. Vokany dahalo enina no indray lavo nandritra izany. Mbola mitoy hatrany kosa ny ao midongy atsimo izay nafatesana miaramila roa sy olona sivily hafa. Nampiasa ny fahaiza-manao ny zandary sy ny tafika ka natonga ny fahafatesan'ireo dahalo sasany taorian'izay. Ankoatra ny tsy fandriam-pahalemana, mitoy hatrany ary maro ireo sarona amin'ny fisandohana sy ny fanaovana kolikoly, fitaterana sy fivarotana zava-mahadomelona, fampiasana fitaovam-piadiana mahery vaika, fanolanana sy ny maro hafa. Isan'izany ohatra ity lehilahy ity, ny sandoka ho kolonely, sarona tao amin'ny fokontany Anjobony, commune ambanivohitra Kalandy, distrika Mandritsara. Nilaza ity farany fa nitondra zandary nanao savao tany Ambohimanga Seranana. Rongony maro ihany koa ny sarona tao Ankalika fokontany Ankembe O, commune Toliary voalohany. Entina milaza fa ilaina ny fiaraha-mientana ahafana mamerina ny filaminana eto amintsika, miainga amin'ny fanabeazana, ny famoronana asa, ny fisavana sy ny fanaramaso ireo fitaovam-piadiana mahery vaika ary indrindra ny fanomezana loharanom-baovao raha misy ny tranga mampiaya eny anivon'ny fiarahamonina.
miparitaka eto andrenivohitra ny zava-mahadomelona amin'izao fotoana izao na rongony izany na héroïne isa manana sarotra ny ady amin'ny azany ny tsy fahafantarana sy fahatratrarana ireo mpamatsy io ny nasay isan'ny fototra iray mampirongatra ny tsy fandriampahalemana sy ny abibiana amin'ny endriny maro samihafa eto Antananarivo ny famparitahany zava-mahadomelona raha ny rongono no nalaza tany aloha mihamazovahana ihany koa amin'izao fotoana izao ny zava-mahadomelona mahery kokoa toy ny héroïne amidy 5,000 ariary ny kokotina héroïne eto andrenivohitra ary mahalafo 10 hatramin'ny 10 kokoty isan'andro ny mpivarotra iray ary mahazo tombony manodidina ny 2 alina ariary araka ny famitorana natao tamin'ireto mpivarotra izay voasambotra ny mpitandro filamenana ireto eo ihany koa ny rongony izay antsoin'ireo mpifoka izany hoe esma izay miparitaka amin'ny boriboritany fahenina iny tratra tamina lehilahy 25 taona izay mpivarotra izany tamin'ny faritra iny ny fatra milanja 900 grama ka 5 alina ariary no ividianany iray sachet hatreto raha ny hita saika ireo mpivarotra atsinjarany an-trano no voasambotra antony tsy mahafoana ity zava-mahadomelona ity ary mijanona ho fanontaniana indrasam-baliny amin'ireo tompona andraikitra ihany koa ny hoe manao ahoana ny fanaraha-masiny sisy tanin'ny Madagasikara ka ahafahany zava-mahadomelona mahery vaika toy ny héroïne tafiditra eto an-toerana. Manambahiny sampana fampahalalam-baovao amin'ny ity alina ity tsy izy fa général Coutoir John Joussoise, directeur général de la planification stratégique eo anivon'ny ministèran'ny fiarovam-pirenena. Menadaza zay mandray vahintsika amin'ny ity androany ity miaraka amin'ny alarana efson tenako amin'izany ary omeko azy avy hatrany fitenenana. Miarabanao général fantaniko voalohany avy hatrany hinany mahatonga ny asandalo mirongatra amin'izao indrindra ny hoe alatromby mety hoe endrika tsy fisina ve sa misy ambadika politika ny mahatonga izay. Ny volet teny aloha dia miarabana Romenata tonga eto amin'ity plateau dia miarabany mpiainotsika ray manontolo eto amin'ny Cool TV. Raha hozoina kely angamba ny fandehan'ny tantaran'ny dalo dia ohatraohatran'izao. Tamin'ny voalohany izy io zany tsy dia tena fangalarana loatra fa fampisehoana hery teo amin'ny fiarahamonina zany hoe rehefa hanambady ny zatovolahy dia mampiseho hery hoe ahavelona an'io zazavavy alainy io dia amin'ny rafozana zany izy miteny hoe io ara fa nahazo omby satria fangalaran'omby somary mafimafy ihany. Zay zany izy tamin'ny voalohany dia taty afarafara lasa fangalarana tena fangalaran'omby mihitsy izy io. Lasa fanangalaran'omby tsy roso telo intsony fa maromaro mihitsy ary mampalahelo moa dia lasa tena sady mangalatromby taty aoriana no mandroba mametaveta vehivavy mandoro trano taty amin'ny afara zany. Maromaro ny mety mahatonga ny antony ny olona angalatromby voalohany aloha dia izay teneniko izay. Ny faharoa dia angamba no tsy fananana dia io no asa mora indrindra azo atao any an-toerana. I rahantsika malala ihany koa moa ny lalana eto amintsika mbola sarotsarotra ihany ka misasany koa nahita ny zava-mahadomelona na aporisian'ny olona mety sasatsasany dia aroboka amin'ny fangalarana omby sy ny manao asandalo na dia hitany ara fa tsy mety zany ary na dia fantany fa misy namany tavela ara amin'izy io. Ezaweza moa zany zao ny faritra hoe izay tena mbola ahitana hoe betsaka alatromby sy tsy fandriampahalemana indrindra amin'izao manerana ny Madagasikara. Raha tena mahalena fanontanianao izay dia ny faritra atsimo andrefana eny fa nahita Antananarivo ara moa zany dia misy ny fangalaran'omby na eny any Zorobe sy ny karazany. Dia amin'iny faritra iny zany zao no tena betsaka ny alatromby ary izany indrindra nahatonga ny ministry ny fiarovam-pirenena andray andraikitra satria araka ny veloran'ny filoham-pirenena moa dia ny fandriampahalemana ny velorany voalohany nataony. Dia izay no nahatonga raha tsy teny fotsiny tsika amin'izao fotoana izao dia misy opération anankitelo zany no ataontsika amin'izao. Ny voalohany ilay ataontsika hoe diovy. Izy io zany dia any Midongy du Sud. Misy miaramila eo amin'ny 500 latsaka kely eo zany ny any hatramin'izao. Ny faharoa dia ny asan'ny bataillon multimission any Ambosary, Ambovombe, Ampanihiny. Ny asan'ireo indray moa zany dia manatitra an'ireo sakafo ho an'ny kery any atsimo ary tsy adino amin'izany koa ny manao sécurisation rurale. Any amin'ny faritra iny ihany koa misy ny ZDRPS Alpha araka ny fantatritsika moa zone rurale prioritaire de sécurité Alpha 1 moa zany satria zaraina roa izy io. Dia misy eo amin'ny miaramila eo amin'ny 300 lahy eo zany hatramin'izao mbola
manohy ny asa fampandritany sy ny miaro ny vahoaka satria moa zay zany ny targetratsika hoe manakaiky vahoaka ny miaramila amin'izao fotoana zao. Amin'izay hoe opération zay atao amin'izao zay mety hoe misy bilan kely hoe afaka mba omeny général ny asa vitan'ireo mamita hiraka any amin'ny faritra zay mafanafana. Raha bangona tokana zany aloha ny amindreo anankitelo tsy laza afa-tsy andreo anankitelo loatsika dia eo amin'ny 10 latsaka eo zany ny latsaka kely eo ny omby azo hatramin'izao ary misy basy hatrany amin'ny 10 no efa azontsika hatramin'izao. Misy ary dia marihana fa misy basy mahery vaky tokoa izy ireo satria misy ahitana AKM manakalashinikov mifaralatsika menaka azy avy misy anankiroa zao tratra. Ny dalo tratra moa dia eo amin'ny 30 mahery kely eo ary nisan'ny miaramila amin'ireo ZDRP sy Alpha 1 ny diovy ary ny BMM3 reo dia mbola misy arivo mahery kely satria betsaka moa izy teo aloha fa manomboka miala amin'ilay ZDRP zany tsika satria efa nahavitan'ireto BOASDSS reto dia hiditra amin'ilay fampandritany mitohy amin'izay fa ity moa nataontsika tamin'ny voalohany ilay ampihenana aloha ny asandalo rehetrarehetra amin'ny toerana rehetrarehetra iny. Inona kosa général ny vaovao farany mahakasika ny midongy atsimo amin'izao? Ny mikasika ny domingy atsimo raha araka ny fahataritsika dia nampalahelo tokoa satria nisy dalo 300 loha nanafika tao aorianan'iny nahafateny Ramatoa Mera taloha iny. Izay raha araka ny fahataritsika dia misy 12 ilay olona maty zany tamin'izany. Indrisy anefa fa misy miaramila anankiroa koa tamin'ireo zany lavy niaraka tamin'ireo ary nisy basitsika koa raha lasan'ny dalo tamin'izay fotoana izay. Raha araka ny fantaritsika dia misy eo amin'ny 50 eo mahery eo ny trano may tamin'izay fotoana izay dia nisy fakana otage ihany koa ary omby mahery ny 300 no very. Nanoloana an'izay zany dia nandray andraikitra ny tafika malagasy izay hoentin'inga ministra ny fiarovam-pirenena ka miaramila 400 lahy zao no mandrakotra ny midongy atsimo rehetrarehetra iny. Izany hoe misy miaramila avy hatrany Antsiranana raha ny tonga any manampy satria ifandrombonana moa ny raha ary misy hélicoptère ihany koa mifandrimbona amin'izy io. Dia araka ny teneniko teo efa misy dalo maromaro ny tratra 17 zany isany hatramin'izao dia ny tafaverina amin'ny tompony efa misy 300 lasaka kely eo. Manahoana kosa général ny mety hoe fiaraha-miasa ny tafika an-tanety sy ny tafika anabakabaka mahakasika ny hoe fanenjehana ireo dahalo sy ny fanarahan-dia. Ny tafika tanety, ny tafika an-dranomasina, ny tafika anabakabaka fa manontany moa ianao hoe tafika an-tanety sy ny tafika anabakabaka dia tsy afa-miala fa tsy maintsy miara-miasa satria raha mandeha aty amin'ny tany ny miaramila tafika tanety dia ilaina tokoa ny hélicoptère na dia fampitahorana fotsiny ihany aza indrindrandrindra fa ny fitaterana an'ilay miaramila fa ny tena zava-dehibe dia mba hitsirina an'ireo dahalo hoe aiza ny misy an'ilay dahalo mba ahafahana manao zavatra zay azo atao zany. Dia tsy piako eto koa satria ny tafika anabakabakitsika teo aloha teo zany dia somary tsy lopolopo fa zao izy moa zany tena no niezaky ny filoham-pirenena sy ny ministra sy ny tsika menakavy dia nahazo mba fitaovana hoentina mamongotra ny asandalo na tsy resaka hatramin'izay ary fa na ny fitaterana fotsiny ihany aza. Fanontaniako farany ary général manahoana kosa aiza ho aiza ny fanovandrafitra ao anivon'ny tafika malagasy amin'izao inona no mety hoe ezaka izay mbola tokony atao? Raha resaka fanovandrafitra indray dia teo aloha moa zany tsy ohatran'izao ny fandehany fa zao zany dia misy état-major anankiefatra izay ny foronina ny état-major des armées dia misy an'ireo état-major ny tafika tanety sy ny tafika anabakabaka ary ny tafika an-dranomasina izay tsy ohatran'izay izy teo aloha. Vokatr'izay fanovana izay dia misy zany ireo régimenta na ireo bataillon moa ny fitentsika azy amin'izao tsy maintsy foanana. Dia misy ihany koa ny foronina dia be dia be amin'izany indrindrandrindra ilay BOA nataontsika misy anankidimy izy zao nefa vita iakora zao no hitanareo vao nitokanana teo iny dia misy koa ilay DSS détachement spécial de sécurité izay efa vita ihany koa ary mbola misy ny ao an-dalam-panamboarana zany izay efa ho vita engany ka ho vita amin'ity taona ity. Ny tanjona zany dia mba anakaiky vahoaka tokoa ny tafika malagasy mba tsy hisian'ny herisetra be loatra ary mba hitandrona ny filaminana zany hoe
ho an'ny tany efa milamina dia tazontsika fandrimpahalemana, ho an'ny tany misy mbola hotakotaka dia ataontsika izay ampilamina azy, ary ny tany milamina moa zany mazava azy dia tazontsika manany saitsy izay nanaovana nyreto BOA sy DSS reto. Izay ny mahakasika ny faniranomasimbe sady fiainana no fitaovana entina mivelona. Io no aloha hevitra entina mankalaza ny andro maneran-tany ho an'ny ranomasimbe androany fahavalon'ny volana Jona gato Andretsila. Ankalazaina androany fahavalon'ny volana Jona ny andro maneran-tany ho an'ny ranomasimbe na ny journée mondiale des océans. Amin'ny mahanosy sy an'i Madagasikara manana tombony lehibe isika satria manana sisin-dranomasina manodidina ny 905 kilometatra ary manana velara-dranomasina mihoatra ny 4 sy 1 hetsy sy 1 tapitrisa kilometatra toradroa izay ananan'ny firenentsika fahefana tanteraka ny fitantanana sy ny fitrandrahana azy. Izany dia anisan'ireo firenena manana velara-dranomasina ngeza be i Madagasikara no sady manan-karena an-dranomasina ary maro dia maro ny mponina mivelona amin'izany sehatra izany raha tsy ilaza afa-tsy ny jono, ny fitaterana, ny harena-kibon'ny tany, ny fizahan-tany, ny angovo-hazavaozina sy ny sisa maro be fa indrindra ny tontolo iainana. Amin'ity taona 2024 ity dia nosafidian'ny firenena mikambana entina hankalazana izany andro maneran-tany izany ny lohahevitra hoe l'océan, vie et moyen de subsistance, na raha adikatsika teny tsotsotra dia hoe ny ranomasina sady fiainana no antom-pivelomana. Voakasika indrindra amin'izany ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny rohivary an-dranomasina ary ny toekarena manga na économie bleue. Ezaka natao hatr'izay ny fanarenana ny alaonko na ny mangrove manerana ny nosy, ny ady amin'ny fiparitahan'ny loto na ny pollution amin'ny endriny rehetra, ny famolavolanan'ny paikady sy ny drafim-panatanterahana ho fiseroana ny fako sy ny plastika, ny fametrana ny fenitra na ny norma ny kalitaon'ny rano na ranomasina, na ihany koa ireo renirano mikoriana any an-dranomasina, ny fanarenana ny sahandrika sy ny maro hafa. Entanina araka izany ny tsirairay hiara entana hikajy ny ranomasimbe manodidina ny nositsika ahafahan'ny tsirairay sy ny firenena manontolo misitraka maritra ny tombotsoa azo avy aminy. Mbola maro kosa ny olona mbola tsy mahay mamaky teny sy manoratra amin'ny zao fotoana izao. Maro ihany koa ireo ankizy mpianatra miala amin'ny fianarana noho ny fahasahiranany ray aman-dreny izay nateraky ny COVID-19 fanadina. Maro ny isan'ireo olona mbola ao anatin'ny abadona eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Raha ny zava-misy, maro ireo ankizy ny tsy mahavita fianarana fa miala andaharana. Mbola misy ihany koa ireo ray aman-dreny izay tsy manao laharam-pahamehana ny fampianarana ny zanany raha ny namaran-tany an-tsekoly iray izay nanaovana fanadihadiana. Tsy ny rindrina efatra akory tsy izay ihany no atao hoe sekoly fa indrindra ny mpampianatra izay no anisany tena mahasekoly ny sekoly. Ny mpianatra anie hisy mandrakariva satria tombo ny mponina hisy foana ny mpianatra ampianarina fa ny mpampianatra dia tena lehibe dia lehibe ny anjara ndraikiny eo amin'izany fampiorenana atao hoe sekoly izany. Ka laharam-pahamehana ny fanofanana mpampianatra mba ho tena manana n'ilay fahaizana ento miasa tokoa amin'izany ady amin'ny abadona izany. Ankilany, ilaina ny fametrahana paikady mazava amin'ny lafiny fampianarana eto Madagasikara ahafahana mampiena ny tany fahabadona eto Madagasikara. Remarika fantatra dia mbola manodidina ny atsasaky ny malagasy na latsaka kely no voalaza fa tsy mahay taratasy, izany hoe tsy mahay manoratra ary tsy mahay mamaky teny. Dia ny fafisian'ireo olon-dehibe na dia atao hoe lazondazona izay efa tsy nahay taratasy hatramin'ny fosy ireo izay olona tena lany tamin'ny fianarana ny taonany, lany tamin'ny fianarana ny fananany sy ny sisa kanefa dia tsy dia makaiza loatra eo amin'ny toe-piainana andavanandro. Fahazotoana mihitsy ilay tsy mazoto ilay ray aman-dreny mandefa ilay zaza zany. Raha ny antontanisany voaka tao aorian'ny fanatanterahana fanadihadiana izay nataony teo anivon'ny Banque Mondiale nanomboka ny taona 3 hatramin'ny 10 ny 3,20 ny isan'ireo olona tsy mamaky teny sy manoratra.
maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nisy namelaka ny filoha frantsay Emmanuel Macron tamin'ity androanyity tany Drôme. Olona roa no voasambotra tamin'izany fanadina. Niara-nierisetra nandritra ny fitsidiam-paritra nataony tany Drôme any Frantsa androany ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron. Raha ny fampitam-baovao nandritra ny fihaonan'ny filoha frantsay tamin'ireo mponina, lehilahy iray no niarahaba azy ary nametaka avy hatrany ity filoha ity. Tao aorian'izay, miisa roa ireo voasambotra ny tandrony filaminana tany an-toerana ho tompon'antoka mikasika ity raharaha ity. Tsy fantatra mazavatra eto ny antony fihetsika nataon'ireto lehilahy ireto. Nanamafy ny tompon'andraikitra ny an-toerana fa misokatra ankehitriny ny fanadihadiana manoloana ity tranga ity. Dia izay mamana vaovao tamin'ity androany ity ankasiahana nanaraka izany soafa tsara daholo tompoko. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. Narainao teo ny fampalalambavao miaraka tamin'ny La Vache qui rit. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Du 7 au 30 juin, Les remises explosent sur tous nos rayons. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavo. la 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.